Iary vavaka sika rehetra tompoko. Dia raha laza voninahitra no asandratra eo anao. Ry Andriamanitra rainay izay tsara indrindra. Tsara ianao noho ny fitiavanao izay tsy miova. Na dia mpanota ary izahay. Dia tsy miova ny mahazanaka ao anay sy ny fikarakaranao anay amin'ny lafim-piainanay manontolo. Ary porofon'izany mbola hitondranao anay eto. Ho amboarinao indray. Ho avaozina indray. Amin'ny alalan'ny teny rehetra izay anadiovanao anay eto amin'ity tobo masina ity. Mangataka izahay Jesosy, mba ho tanteraka aminay tsirairay avy ny fikendrenao raha nitondra anay eto ianao. Mba tsy hody maina izahay raha miala eto, fa handray ny fanavaozana avy amin'ny teninao izay ampiasainao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miandrandranao reto olona marobe reto Jesosy, andre ny feonao ka tonga finoana ao anatin'izy ireo ane, hampibebaka azy ireo ane ny teninao izay hotoriana sy ambara ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, nazahoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika. Raha mbola nahatratra indray ity isa-taona fa 770 eto amin'ny tobo lehibe Ankari-Malaza ity, dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary misaotra ny komitiny tobo lehibe Ankari-Malaza izay nanome anjara. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika ho toy ny lahateny izay fanambara tamintsika teo, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10. Hebreo toko 10 ka avaka itsika manomboka amin'ny andininy 720 mitsahatra amin'ny andininy 520. Hebreo toko 10 ny andininy 720 ka mitsahatra rehefa tonga amin'ny andininy 520. Rehefa miara mahita isika dia toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izao teny vakina tamintsika izao ry havana, dia manambara mazava amintsika fa ny milo dia manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina. Manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina ny mino. Inona loatra ny mahatonga ny mino hanana izany fahatokiana lehibe hiditra ao amin'ny fitoerana masina izany? Ny fitoerana masina ao an-danitra izay lapan'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra avo indrindra sy manerinerina no ananan'ny mino izay manana ny toetra maha-olombelona mpanota azy fanantenana fa hiditra ao izy. Inona loatra ny mahatonga an'izany? Ary Paoly apôstôly dia milaza fa ity tenantsika mpanota ity dia tsinitsinina fa mitoetra amin'ny tena ny fahafatesana, ka mahatonga azy lohabolana manao hoe indrisy olo-mahantra aho. Iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Ahoana no ananan'ny olona tahaka an'izany fanantenana hiditra ao amin'ny fitoerana masina? Dia ny perikopa izay nivakina tamintsika teo ihany no mamaly azy.
fa manana fanantenana hiditra amin'ny fitoerana masina noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy. Raha mamaky ny epistily ny Hebreo manontolo sika ry havana dia mahita tsara ny fanazavana fa ny fanekena taloha, ny fanavotana izay naorin'Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha tamin'ny alalan'ireo fombafomba mpivavahana maro samihafa toy ny fitondrana biby natao fanatitra, ny sorona maro samihafa, ny taberna kely, ny andro fanavotana, dia azavainy tsara fa natao ho amin'ny fotoana voatendry voafetra ihany ireny. Mandra-piavin'ilay fotoana ao amin'ny fanekena vaovao izay hitondran'i Kristy. Ny fanekena vaovao mitondra ny tena fanavotana. Kristy izay ambara ny fampisorona be mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Mpisorona be izay namaky ny lanitra ka tamin'izany dia tsy ny rano osila na ny rano zanak'omby tahaka n'izay fanatitry ny mpisorona be indray mandeha isan-taona ao amin'ny tempolo ny nateriny, fa ny rano tena mihitsy izany ny nateriny ho solony izany. Ary nazavaina tsara tamintsika izany tamin'ny fampianarana tamin'ny maraina. Ny rano tenany no nentina nanatanteraka ny fanavotana marina izay mahasolo ny eloko ny olona rehetra. Izany fanateran'i Jesosy Kristy ny rano tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany, io no fanalahidy lehibe namoa ilay fitoerana masina ao an-danitra ka ahafahan'ny manana fanantenana fa hiditra ao amin'izany izy. Ny rano Jesosy Kristy izay solon'ny rano osila, rano zanak'omby, fanalahidy lehibe mamoa ny varavaran'ny lanitra ho an'izay rehetra mino. Izany ilay lalana vaovao sady velona ambaran'ny epistily eto, lalana ao amin'ny fanavotana marina, satria ny lalana tao amin'ny fanavotana ao amin'ny testamenta taloha dia lalana tsy mitondra ao amin'ny tena fiainana mandrakizay, lalana tsy mitondra ho amin'ny fahavelomana mandrakizay izany, satria tsy nahaisitra tanteraka ny fahotan'ny olona rehetra. Fa ny lalana vaovao sady velona nataon'i Jesosy Kristy kosa dia mahaisitra ny ota rehetra ho an'ny olona rehetra izany, na dia izay mbola ho teraka rahampitso azy dia voahaisitra izany ny fahotan'ny olona rehetra. Lalana mitondra ho amin'ny tena fiainana, izay ny mahalalana velona azy dia ny fiainana mandrakizay izany. Na dia ambara aza nefa fa lalana vaovao sady velona izany dia tsy mba lalana mora tamin'ny Kristy ny nanokatra azy, satria nahoana? Araka ny anambaran'ny epistily azy dia namaky teo amin'ny efitra lamba izany dia ny nofony. Ahoana ny efitra izany? Ny nofony Kristy mihitsy no nivakivakiany ity lalana ity, tsy maintsy miroto-do tena ny nofony Kristy hamokafana izany lalana izay hizorany maro ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Lalana vaovao velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony Kristy izany. Tsy mba tahaka ny lalam-panavotana tao amin'ny testamenta taloha na tao amin'ny fanekena taloha, nandalo tao amin'ny lalàna, nandalo tao amin'ny fombafomba mpivavahana maro samihafa, fa nandalo tao amin'ny tenan'ny Kristy kosa izany. Ny tenan'ny Kristy mihitsy no tsy maintsy nirotodrotehina mba hanokafana an'izany lalana izany. Araka ny anambaran'i Isaia azy hoe, nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny fahotantsika. Ity famakinany nofony Kristy ity ry havana no nitondrany tenany dia ankapoka faran'izay ratsy indrindra, fa nampiosondrany tenany manontolo izany. Ity fanorotoronana ny tenan'ny Kristy ity no nahatonga ny endriny tsy ho hita mihitsy, satria rakotra ra zany no ny satroka tsilo. Tenan'ny Kristy miosondra, zany ilay lalana vaovao sady velona hidirany mino ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny zoma masina gaga ny olona nijery an'ity Jesosy Kristy ity, fa nahoana loatra ity lehilahy ity no miosondra hatrany an-tampon-doha ka hantrany am-paladia.
anaran'i Isaia zany manao hoe fa toy ny gagany maro anao, ny tarehiny dia simba ka ohatrany tsy tarehin'olombelona akory, ary ny endriny ohatrany tsy endriky ny zanak'olombelona. Gaga ny olona. Ny antony hanokafana n'ilay lalana vaovao sady velona, mitondra amin'ny tena fanavotana marina ary manokatra ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Jesosy Kristy izany. Amin'izany Jesosy Kristy izay novakiana tamin'ny nofony izany mba hanokafana ny lalana, dia tahaka n'ilay efitra lamba faharoa tao amin'ny tempoly izy izay miditra ao amin'ny masina indrindra. Satria tao amin'ny tempoly dia nisy efitra lamba roa. Ny efitra lamba voalohany miditra ao amin'ny masina, ary ny efitra lamba faharoa miditra ao amin'ny masina indrindra. Ka ity Kristy lalana vaovao sady velona ity dia tahaka n'ilay efitra lamba faharoa tao amin'ny tempoly izay tsy maintsy lotriarina mba hahafahan'ny rehetra, hahafahan'ny maro miditra ao amin'ny fitoerana masina. Ary zay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Novidian'i Kristy lafo tamin'ny tenany ny ampidirana ny mino ao amin'ny fiainana mandrakizay, fa maimaim-poana kosa amintsika fahasoavana zany. Ary raha vidiana vola zany na ny vidin'izao tontolo izao aza tsy mahazo an'izany, mba hahafahan'ny mino miditra ao amin'ny fitoerana masina. Ankoatran'izany ravana dia ambara fa mpisorona be mitandrina ny tranon'Andriamanitra Jesosy Kristy. Efa nazavaina tamin'ny fampianarana teto tamin'ny maraina izany fa Jesosy Kristy izay nanatitra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, rehefa avy nanatitra ny tenany teo izy ka nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra, dia nitondra n'izany rano tenany izany atolotra any amin'ilay taberna kely tsara lavitra sady tsy natao tanana, mba hanatanterahana ny fanavotana mandrakizay. Tao amin'ny fisoronana tao amin'ny testameta taloha, ny rany zanak'osy lahy, ny rany zanak'omby lahy, ny rany zanak'osy dia naterina teo amin'ny alitara. Fa ny rano tenan'i Kristy kosa dia naterina any an-danitra. Izy tena ny nanatitra an'izany any, araka ny anambaran'ny epistilin'ny Hebreo 9:1-10 ka hatramin'ny 12. Izany asa fisoronana lehibe nataon'i Kristy tany an-danitra izany indrindra no mampisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra azy ka nahazahoany maro fanavotana. Koa satria izany rehetra izany nataon'i Kristy dia namporisika ny kristianina Hebreo ny mpanoratra ny epistily fa afaka manatona an'Andriamanitra ray amin'ny fo marina, amin'ny fo feno fahatokiana izy, amin'ny fo tsisy fisalasalana, tsy mila mpanelanelana intsony, fa afaka manatona malalaka an'Andriamanitra noho izany asan'i Kristy mpisorona be izany, anatona amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Fa na inona toetra mampanota azy dia afaka manatona an'Andriamanitra ankalalana izy, afaka manatona an'Andriamanitra ampahasahina tanteraka izy, na dia mpanota azy noho ny amin'ny rano Kristy izay efa nanatanteraka fanavotana teo anatrehan'Andriamanitra ray. Ravan'i Kristy ny efitry ny fisarahana, ary zay no natonga ny fahatsiaran'ilay efitra, lay lamba teo amin'ny alohan'ny hiditra amin'ny efitra masina indrindra rehefa maty Jesosy Kristy. Tsitra izany, ravan'ny efitry ny fisarahana teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Resy Satana izay nifaly avanja fa fananany reto zanak'olombelona reto eo ambany ziogany zanak'olombelona amin'izay tiany atao, rava zany. Resy Satana izay nifaly avanja fa lasa fahavalon'Andriamanitra ny olona. Tsitra lay efitra lamba teo amin'ny tempoly, mihavana amin'Andriamanitra ny olona, manatona malalaka, manatona ampahasahina tahaka ny ataontsika ankehitriny izao. Tsy mila mpanelanelana zany, tsy mila mpanalalana hafa intsony zany, noho ny nataon'i Kristy. Ry havana, ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'izay efa nataon'i Kristy. Efa nanao izay azo natao rehetra Kristy mba hamonjena anao
efa nanao izay azo natao rehetra Kristy hidiranao amin'ilay toerana masina indrindra izay fonenan'Andriamanitra. Asakasakao raha mbola hitady lalam-pamonjena hafa ianao. Asakasakao raha mbola mitady mpanalalana hafa ianao hanatonanao an'Andriamanitra ray. Fa efa vitan'i Kristy nosokafany malalaka ny lalana hidirantsika ao amin'izany tranon'Andriamanitra avo indrindra izany. Noho izany dia aza sahirana manangana olona hafa nelanelana amin'Andriamanitra intsony mba azahoanao manatona an'Andriamanitra ray. Misy ny sasany amintsika ry havana rehefa hivavaka dia mbola mivavaka amin'ny masin-da sy ry masim-ba avisany. Ry havana, ambaran'ny Hebreo tsara amintsika fa izay rehetra tsy nanokatra an'ilay lalana vaovao sady velona, izay rehetra tsy nandrotondrotika ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, tsy azo atao mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona izy, na iza eny fa na dia mari zany izay nombona tamin'ny hazo fijaliana hanatanteraka ny famonjena ihany. Io no hahatonganao eo anatrehan'Andriamanitra araka ny anambaran'i Jesosy Kristy ny tenany hoe izaho no lalana, fahamarinana, fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Noho izany dia tokony harodana tsy ho eo amin'ny fiangonana ny fampianarana hafahafa rehetra ankoatran'izany. Ambara eto amin'ity perikopa ity ihany koa fa na dia manana fahatokina hiditra amin'ny fitoerana masina aza isika dia hoy ny mpanoratra ny epistiliny Hebreo hoe aoka isika hanana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy hanana tena voasasa amin'ny rano madio. Raha mijery sika ery ambany misy marika kely amin'ny hoe fo voadio dia misy soratra hoe fo voafafy. Ny rano Jesosy Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana dia afafiny amin'izay rehetra mino azy ka manadio ny fony, manadio ny fieritreretany zany. Ary zany indrindra no anazavan'ny epistiliny Hebreo hoe voafafy satria ny rano Kristy izay afafy amin'ny mino no manadio ny mpanota, ny fony, ny sainy, ny eritreriny manontolo. Mampatsiahy indrindra ny ambaran'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely araka ny voasoratra amin'ny Ezekela 4:5-20 zany manao hoe dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fanomponareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo. Ity rano izay voalaza fa hanadiovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ity ry havana dia tsy hafa fa mpandindony rano ny batisa. Ary manondro zany ihany koa ilay rano izay nivoaka teo amin'ny lany voan'i Jesosy Kristy rehefa nolefonina izy, tandindony rano ny batisa izay manadio noho ny amin'ny rano Kristy zany. Ny rano ny batisa izay ambaran'ny Lotera ny fotom-pianarana lehibe fa hafa noho ny rano rehetra, tsy noho ny toetra maharano azy fa noho ny tenin'Andriamanitra izay mikamana amin'izany rano zany izay tsy hafa fa ilay teny tonga nofo voaomy teo amin'ny hazo fijaliana ka ahafahan'izay olona rehetra manatona an'izany rano ny batisa izany manadio ny mpanota rehetra manatona azy. Noho izany hoy Lotera dia ranony lanitra ny ranony batisa, rano mitondra fahasambarana izy, ranom-pahasoavana izy no ny asa lehibe anadiovan'ny mpanota vokatry ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany fanadiovana ny batisa izay ataon'ny batisa izany ny fo sy ny fieritreretana ary ny tenan'ny olona manontolo izay manatona azy, io no ahafahan'ny mino manana fahatokina hiditra amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary zany no tokony ananany vita batisa rehetra. Ny olona tena vita batisa marina dia manana fo voadio, manana fieritreretana madio miala amin'ny fieritreretana maloto rehetra, ary manana tena voasasa amin'ny rano madio. Hoy ny ambaran'ny epistiliny Hebreo. Ry havana, ny tiany zany ambara dia izao, tsy mety ny matokotoko foana hoe vita batisa nefa ny finombana maloto
ny fiatretanao feno ny fahalotona rehetra, ny tenanao miosina amin'ny fahotana. Tsy mety ny matokotoko foana tahaka an'izany hoe ny epistiliny Hebreo eto, fa raha manana fanantenana hiditra amin'ny fitoerana masina isika dia aoka hanana fo voadio afaka amin'ny fiatretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Mila madio fo afaka amin'ny fahalotona rehetra. Fa inona ka izany zavatra mbola mahaloto atsika izany nefa isika vita batisa? Inona ny fahalotona mbola mahatonga ny olona haloto ka mety handavan'Andriamanitra azy tsy hiditra amin'ilay fitoerana masina? Izany zavatra mandoto ny fon'ny olona izany dia ambaran'i Jesosy Kristy mazava amin'ny filazantsara ny Marka 7:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voan'ny saingatsy, dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejejona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zavatra rehetra izany no mivoaka ao anatin'ny olona ka mahaloto azy hoy Jesosy Kristy. Ireo ilay mila diovina raha manantena isika hiditra ao amin'ny fitoerana masina, na dia maty ho antsika aza Jesosy Kristy. Ry havana, so sanatria amintsika izao eto amin'ity tobo masina ity no mbola miaina amin'ireo karazana fahalotona no tany sain'i Jesosy Kristy ireo, dia mbola misy amintsika manatrika eto ve ny miaina amin'ny fijangajangana? Mbola misy ve zany? Kristianina vita batisa nefa manitsakitsaka ny vady aman-janaka ary mbola tonga eto amin'ity tobo masina ity ihany koa, dia mbola vonona hanoy an'izany rehefa miala eto. Ry havana, mbola misy ve zany sanatria amintsika ane zany? Mbola misy amintsika ve ny maka vadin'olona? Mbola misy amintsika ve zany? Kristianina vita batisa, tanora vavy vita batisa, fikambanam-behivavy nefa mbola maka vadin'olona, mbola misy ve zany? Dia mbola misy amintsika reto ve ny miaina ao anaty kolikoly nefa kristianina vita batisa? Mbola misy amintsika ve miaina ao anaty halatra amin'ny alalan'ny fampiasana mizana tsy marina, amin'ny alalan'ny fampiasana ny tsy fahamarinana rehetra? Fa hoe ty mpivarotra anankiray hoe tsy maintsy manao zavatra tsy marina kely zay vao tena mahazo tombony be. Kristianina vita batisa ve dia mbola manao an'izany? Mbola misy amintsika reto ve manana fo miavinavina, mirearea, tsy teo ambanin'izaniza? Fa anatin'ny voatanisan'i Jesosy Kristy teo ne zany Mbola misy ve ny manana maso ratsy, feno fanirian-dratsy mandrakariva? Ry havana, aoka isika hanana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio raha tiatsika ny hiditra ao amin'ilay fitoerana masina. Mampalahelo ry havana, mampatsiahy ny anatra anankiray izay natao tamin'ny lehilahy anankiray izay heno siosio fa manitsakitsaka ny vadiny izy, dia nantsoina zany olona zany, anarina hoe araky ny reko dia ianao manitsakitsaka ny vadinao nefa ianao manana andraikitra atao amin'ny fiangonana. Dia hoy izy, ny zava-dehibe nge raha matoa tsy fantatry ny vadiko ane zany zay nge milamina foana tsy hainy zanako akory zany. Dia hoy amantsy azy, eny tsy fantatry ny vadinao zany, tsy hitany, fa tsy mampaninona anao ve ny mason'ilay manana fahefana maranao any amin'ny elo zay mahita ny ataonao rehetra? Tsy mampaninona anao ve zany? Fa matetika izany ny toetsaitsika mahatonga atsika ho sasa foana manota. Zange amin'ny fahotana ataoko io tsy fantatry pastory tsy fantatry katekista zany, tadidio misy Andriamanitra anankiray
le Andriamanitra ivavahanao zay lazainao fa inonao mahitanao any amin'ny alehanao rehetra manana maso tahaka ny lelafo izy ka aoka ho tsaronao zany maso zany alohany anatanterahanao fahotana anankiray ry havana aoka hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ny mahavita batisa antsika manao ahoana nga nitoetra ny olona vita batisa mifady ny devoly sy miasa nrehetra ary ny fomba nrehetra mba manontany tena hoe ianao ankehitriny inona ny fomba ny devoly tsy ataonao tsony inona ny fomba ny devoly tsy ataonao tsony fa ny mampalahelo mitomany isan'andro ny fanahy masina mangay ahy isan'andro izy fa ny devoly mandrakariva nomentsika fandresena eo amin'ny fiainantsika tadidio fa misy feo anankiroa miantso atsika foana mitaona atsika mandrakariva ny feon'ny fanahy masina ny anankiray dia ny feon'ny devoly ray mandrivotra atsika isan'andro reo ary ny ady atrehantsika amin'ireo natsoina hoe ady tsara ny finoana miady ireo mandrovitra atsika raha miteny ohatra ny devoly hoe angalary io zavatra hitanao eo io ohatra ataontsika hoe telefona va zay zao nitatsika voaingana teo angalary io telefona io sanatra hoe nangalatra ilay namerina azy teo dia hoy ny feon'ny fanahy masina tsy azonao atao tsony zany fa zanak'Andriamanitra ianao dia mifandrivotra reo feo anankiroa reo fa ny anjaranao no manapa-kevitra feoniza no arahanao fa matetika ny feon'ny fanahy masina dia mangay ahy manginy miala elo izy fa ny feon'ny satana foana no mentsika fandresena nefa isika vita batisa milaza ty amin'ny jesosy malalo isaky mihetsika tsy miala mivavatsika jesosy fa rehefa tonga amin'ilay ady zay atrehantsika misy ny sasany tsy miady amin'ny fakapanahy akory fa resy tsy miady avy hatrany ry havana aoka hanana fo voadio afaka ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio raha tiatsika ny andovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay dia ambaran'ny ty perikopantsika ty ihany koa fa aoka ho azonitsika tsara ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany isika dia manao ny fanekempinoana eo anivon'ny fiangonana ny fanekempinoana misy anankiroa izy dia inona daholo fanekempinoana apostolika fanekempinoana niseana io dia fanekempinoana tonono ny vavatsika eo anatehan'Andriamanitra zany ary tonono ny vavatsika mba ho vavolombelona amintsika samy mino fa isika dia mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina aoka ho azonitsika mafy zany efaneketsika izany ary tsy fanekempinoana ihany no milaza ny fanekempinoana ataotsika fa maro ny zavatra efaneketsika teo anatehan'Andriamanitra maro ny eny tompoko efa natao teny atrehan'Andriamanitra hifadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra venao inona ny valin'izay nisy nanao tsy tompoko hanao ny asan'ny mpiandro marina venao inona ny valiny eny tompoko maro nefa nanaovantsika eny tompoko teo anatrehan'Andriamanitra hoy ty mpandinika anankiray mialatsiny ary havana hoy izy fa raha misy ny toerana isiany lainga indrindra dia ny fiangonana ao amin'ny fiangonana nanaovan'ny kristianina eny tompoko fa rehefa mivoaka avy eo izy dia tsia mifanohitra amin'izany zany ny zavatra ataony mpandainga eo anatehan'Andriamanitra isika tratran'izany avokoa isika rehetra manomboka amin'ny tenako izay mitory mipaka amintsika rehetra tsirairay mandainga eo anatehan'Andriamanitra aoka ho azonitsika mafy zay efa neketsika raha nanaiky sika fa hifadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra dia ekeo hatramin'ny farany zany raha nanaiky sika fanao ny asan'Andriamanitra ekeo hatramin'ny farany zany aza vela izy anozongozona n'izany fa amin'izao andro farany izao dia maro ny nanozongozona ny finoantsika ny Kristy
zay efa naketsika. Ary zay no mahatonga ny epistily ny Hebreo milaza manao hoe aoka ho azonitsika. Izy tsy miteny hoe hazony. Hazony manao ahoana ozy izy? Mafy. Ny antony dia satria nahoana? Satria mafy koa ny fanozongozonana. Ao ny fampianaran-diso. Manozongozona antsika ny adi-piainana maro samihafa. Ary isany anozongozonan'ny devoly amin'izao andro zao, andro sarotra izao, ny kristianina hiala amin'ny fivavahana marina, ny fanambatambazana ny olona iankohoka sy hivavaka aminy mba azo arena, voninahitra, vola sy ny sisa. Ry havana, hazony mafy izay efa nekenao. Aza velanao izy izay hanozongozona ny finoana ho an'i Kristy. Na adi-piainana zany, na fakapanahy zany, na fizahan-toetra mamay zany, aza velanao ampialanao amin'i Kristy zany. Aza vela ampiala ny finoana ao an'i Kristy. Hazony ny finoana ao an'i Jesosy Kristy. Hazony mafy zany, ary hazony hatramin'ny farany. Hazony ny finoana. Satria raha ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra, tsy hijery zavatra hafa eny aminao izy, afa-tsy ny finoana rery ihany. Raha tonga Jesosy amin'ny andro farany, raha ho avy ny fotoana anatrehantsika amin'ny Jesosy Kristy, ny zavatra anontaniany aminao dia tsy hoe ranony, firy taona ianao ny vita batisa, na hoe firy taona ny nampiandry ianao, na hoe impiry ianao ny tany akary malaza, dia andeha hosokafany ho anao ny lanitra rehefa avy eo, arakaraka ny noty omeny anao. Tsia. Raha ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra, tsy anontany zavatra hafa aminao izy afa-tsy izao. Aiza ny finoanao ahy? Aiza zany? Nahoana ny navelany ozongozonina? Nahoana ny navelany esorony Satana teo am-pelatananao zany? Nahoana ny tsy naharitra ianao? Finoana ny tadiavin'i Jesosy raha ho avy izy. Ary izay indrindra ny nahatonga azy, efa nanasy sahady tamin'ny nanambarany hoe raha ho avy ny zanak'olona, ahoana ho izy? Moa hita finoana ity ambony tany va izy? Satria io finoana io rery ihany no jereny amintsika, fa tsy ny asa vitantsika, fa ny asa ataontsika dia asa atosiky ny finoana. Ny finoana no mandeha aloha, izay vao ny asa miaraka ireo. Noho izany dia tokony hitoetra ho mahatoky amin'ny finoanan'Andriamanitra isika izay efa nekentsika. Fa Andriamanitra izay efa nekentsika nanao ny teny fikasana dia Andriamanitra mahatoky, tsy mivadika izy. Fa rehefa nanaiko tianao izy dia tianao hatramin'ny farany. Izay io Andriamanitra io. Ary izay no mahatonga any Hebreo laza eto hoe fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ry havana, ny fahaverezan'ny olona anankiray any amin'ny elo dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izany. Tsy hoe Andriamanitra nivadika tamin'ny fanekena, fa avy amin'ny olona ihany. Raha misy olona anankiray very any amin'ny elo, avy aminy izany. Izy izay niala tamin'ny fanekena, io no very. Fa tsy Andriamanitra no nanary azy. Niala tamin'ny fanekena izy, ivela ny fanjakan'Andriamanitra, tsy miditra mandova ilay fitoerana masina, dia ny fiainana mandrakizay zany. Mampirisika faraparany ny epistily ny amin'ny tsy hafozan'ny kristianina ny fiaraha-miangona. Satria eo amin'izany fiaraha-miangona izany no isiany fifampaherezana amin'ny finoana, fanamafisana ny fanantenanan'i Kristy. Efa nisy manko reto kristianina Hebreo reto izay niemotra tsikelikely tamin'ny fiaraha-miangona na ny fiaraha-mivavaka izay fanao ny fiangonana. Satria nahoana? Voalohany indrindra dia tsy azony hoe nahoana moa ny fanekena taloha noravana, nefa Andriamanitra tenany no nanangana an'izany. Nahoana ny tsy maintsy ty vaovao ity no ekena izay lazaina fa natsangany Jesosy Kristy, naoriny Jesosy Kristy, tsy nazava taminy zany. Vokatra zany dia niemotra, tsy tonga niara-ny vavaka intsony. Ao ihany koa nampiemotra ny sasany ny fanenjehana teo anivon'ny fiarahamonina araka ny fampianarana voalohany. Retsika tsy nahazaka ny enzika izay nataon'ny fianakaviana dia niala hany ka nahafoy tsy niara-ny angona. Aza mahafoy ny fiaraha-miangona, hoy ny mpanoratra ny epistily eto. Isika kristianina ankehitriny izao, matetika isika mahafoy ny fiaraha-miangona dia hoy isika, za isaky ny alahady mivavaka, tsy izay ve ny valiny?
fa misy ny fiaraha-mivavaka zay aory ny fiangonana any amin'ireny faritra ireny, fiaraha-mivavaky ny faritra any amin'ny quartier, mba tonga eny amin'ireny ve ianao? Iza amintsika ny mamonjy ny fiaraha-mivavaka any amin'ny faritra? Rehefa entanina ny isan-2 volana, isa 3 volana, tsy tonga isika 10, 20 amin'ny kristianina 10 mahery ny tonga. Ry havana, mahagaga raha ny fivorian'ny quartier aza tsy hitatsika, nefa ny aty Karmalaza tonga atsika. Tsy mampandiny tena ve zany? Tadidio fa ny fahatongavantsika aty Karmalaza dia tokony ho tohy ny fiarahantsika miangona any amin'ny fiangonana, manomboka ao amin'ny quartier zany, any amin'ny isa 2 volana, any amin'ny isa 3 volana sy ny sisa. Fa nahoana ianao rehefa ho aty Karmalaza dia tonga amporisihana tokoa ry havana ny amin'izay ny toby lehibe, satria misy asa lehibe ataon'Andriamanitra eto ary misy antony ny anorenana an'ity toby lehibe ity. Fa mahagaga mampametra-panontaniana ihany raha ny fivorian'ny quartier aza tsy hitatsika, reraka ny sefo quartier. Ary indray ny fiaraha-mivavaka androany, na dia tery ohatrany ahoana raha ny tranon'ilay olona izay mampandroso, malalaka 2, 3, 4 zany ny tonga. Ry havana, fa inona marina ny atongavantsika eto Karmalaza? Ny isan-2 volana raha tsy hitatsika, ny isan 3 volana. Ndraindray tsika manao fivavahana, manao tsidipahatra, fa inona kay ny tena atongavantsika eto? Fa ny atongavantsika eto dia noho isika izay mafana fo amin'izany fiaraha-miangona any amin'ny fiangonana izany. Tohin'izany no atongavantsika eto. Ko mieritrereta isika, mibeba isika izay tsy mpamonjy an'ireny fivoriana ireny rehefa miala eto. Fa anisan'ny amporisian'ny epistily ny tsy ahafizantsika ny fiaraha-miangona, satria ao anatin'ireny fiaraha-miangona ireny ny fampahirezantsika amin'ny finoana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay toriana, zaraina amin'ireny fivoriana ireny, ankoatry ny isaky ny alahady. Amin'ny alalan'ireny no iazonantsika ny finoana, amin'ny alalan'ireny no iazonantsika ny finoana an' Jesosy Kristy tsy ho rava. Dia mbola ampirisihana ihany koa sika hifananatra, fa mifananara koa satria maika efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Fampirisihana avy amin'Andriamanitra izany ao amin'ny fiaraha-miangona, fiaraha-mivavaka, ny fampandiniana hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary hifananarana. Inona no antony? Hiazonantsika ny finoana izany. Misy anefa amintsika izay tsy tia fananarana, tezitra rehefa anarina, tsy laitra anarina, anarina matetika, anarina mafy, fa tsy mety manaraka mihitsy. Hoy ny ohabolana 7:12 ny zanaka endry miaino ny fananaran-drainy, fa ny mpandira tsiry tsy mety miaino na dia anarina mafy aza. Mila manaiky anarina isika, aza tezitra raha misy mananatra anao, fa Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao teniny izao no mampirisika ny olona hananatra, ka aoka anaiky fananarana. Misy tenin'Andriamanitra milaza ny faharatsian'ny olona tsy mety anarina, malaina anarina. Hoy izy eo amin'ny ohabolana 5:12-13 manao hoe izay mandahanatra dia manary tena. Hoy ihany koa izy eo amin'ny ohabolana 12:1 hoe izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay mandahanatra dia biby. Izy sy ny tsy manam-panahy no mitovy, fa ny olona izay manam-panahy dia faly raha anarina ary mandinika ny anatra izay ampanaovina azy, izany mampiavaka azy amin'ny biby. Ihany koa ny ohabolana 5:5-7 izay mankahala anatra dia ho faty. Zay no antony mahatonga ny epistiliny Hebreo milaza hoe mifananara. Fa amin'izany fifananarana izany no ifampitantanantsika hiazona amin'ny finoana amin'ny Kristy, ka ho tody any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Misy koa nefa ny malaina hananatra. Za tsy mahavita mananatra an'iny. Izy ve olona efa mahalala tsara an' Jesosy Kristy? Olona ohatra n'iny ve dia mbola anarina? Tadidio, fahotana ho anao ny tsy mananatra an'izay tokony hanarina. Fa hoy ny ambaran'ny epistily ao amin'ny Tesalonianina 1:5-4, anaro izay tsy mitoetra tsara.
hoy ihany koa izy amin'ny Hebreo 7:17 manao hoe mifananara isan'andro. Heloka ho anao ry havana, raha misy olona tokony ho anarina nefa ianao malaina, ota izany, ota avokoa na ny tokony anaratra nefa tsy mananatra, tsy ny anarina nefa tsy mandray, satria nahoana manimba ny finoana izany. Ry havana, zava-dehibe tokoa nambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika tandroany, izay manamafy amintsika fa raha te handova ny lanitra isika dia tsy maintsy matoky ny fitiavan'Andriamanitra izay mampiditra antsika eo amin'izany lanitra izany noho izay efa nataony Kristy. Na dia matoky aza nefa isika dia tsy maintsy manaiky ny hodioviny izany rano Kristy izany marina tokoa, ny fo, ny tenantsika, ka amin'izany dia hery azona izay efa nekentsika hinona isika ka tsy hiozongozona ary azoto hifampahery, hifananatra mba tsy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa natolony maimaim-poana ho antsika. Ary amin'ny farany dia hiditra handova ilay fitoerana masina izay voavoatra ny ray ho antsika hatry ny nanorenana n'izao tontolo izao isika, ka samy handova ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ane isika rehetra izao, ka tsisy izay ho very na dia iray aza. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Iary vavaka isika. Misaotra anao indrindra izahay ry Andriamanitra tianay, fa mbola miala nenina aminay ianao, mampiariary aminay ny fitiavanao anay izay novidinao lafo tokoa, kanefa raisinay maimaim-poana. Na dia omenanay maimaim-poana azy zany Jesosy, dia hitsakitsahanay amin'ny fahotana isan'andro izany fahasoavanao izany. Mifona aminao zahay Jesosy, raha tsy takatra ny sainay, ny abeny izay efa niaretana ho anay, ianao izay niosondra maty amin'ny azo fijaliana ho anay, kanefa inina ihany manota isan'andro. Mifona Jesosy eo, mibebaka mivalo. Ankehitriny izay dia mikasa hiala amin'ny fahotana rehetra, hanadio ny fonay rehetra, hiala amin'ny fieritreretana ratsy sy maloto rehetra. Ampio izahay fanahy masina, raha miala eto izahay dia hibebaka olom-baovao, tsy milalao fahotana, vita batisa marina tokoa, ka handova ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Soa ihany fa mbola ao ny fahasoavanao, soa ihany fa androm-pahasoavana izao hahafahanay rehetra mibebaka ary mbola mivelatra ny tanam-pitiavanao feno holatra mandray izay rehetra mandadilady sy mibebaka marina. Hazony Jesosy ny finoana ianao. Tany izahay fa tsy mahatana anao, ary omeo anay ny finoana tsy mety levona mandra-piavinao eny amin'ny raho any lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no azahoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ho amintsika rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen.